ka io na inona ho resahany eo na inona rehefa tiany vahoaka ianao lany foana dia rehefa anova lalam-panorenana antsika dia sy vo manao tsizy zay anao eny dia zay maresy amin'ny maresy fa tsy olona kely 900 tsy olona kely 10,000 zany akory ny sakana fampanotrona eto azo resahana tsara zany tena mivavaka amin'Andriamanitra mihitsy. Vako mivahoaka tranonay Olodina amin'izao fotoana izao ary andory ity trano ity efa miditra avokoa ireo vahoaka amin'izao. Foto faharoa vahoaka Olodina indray kita hitan'ny olona ilay voaka amin'ny tany ity. Iny koa mbola misy iray. Aty amin'ny lalana mihazo ny trano misy ny Nèvre Olodintsika amin'izao raha ny zava-misy aloha dia efa mijalajala tanteraka miafo manoloana ny vavahady efa tafiditra tao anatin'ny trano ireo andian'olona. Ity Ambodaka Tondramamy ity no misy an'azy zao fotoana izao mahitateraka ny trano misy ny sombam-bahoaka ny boriboritany fadimy Andriamatoa Nèvre Olodina. Raha ny hita amin'ny sary aloha dia tena afo mirehatra tanteraka ny ao an-trano. Raha araka ny loharam-baovao dia tsy misy olona ao anatin'ity trano ity izay fantatra fa tena trano fonena ny Nèvre Olodina. Rava ihany koa ny fefy taka izao hitantsika amin'ny sary izao. Ny fiaran'ity sombam-bahoaka ity no fantatra fa nodolan'ireo andiana tanora ka nahatonga ny firetana ankoatra ny firetana tao anatin'ny trano. Misahotakotaka ihany koa amin'ny savorivory ireo mponina ety mifokotany Ambodapantokana amin'izao fotoana izao manoloana ity faminaizana ity. Cirumbola bawok sabe.
raha ny zavatra hita moa zany dia tsy misy mamono hafa ireo mponina manodidina fa mitazana fotsiny ihany ny afo izay mirehitra. Brava, Andruva, mangiacam. Brava, Lund. Ya paham lama. Mamonjy miakatra amin'ny trano fonenany Maivo Raolidina ny afo amin'izao fotoana izao raha ny fiara no nanomboana ny firehetana.
Dia mifarana eto moa zany aloha ny fampitana mivantana amin'ny fifiretana etỳ anivony trano fonenany solombavambahoaka ny boriboritany fahadimy na Evra Olodiana ity raha ny zava-misy dia tranona mpanao politika misy roa aloha zany izay fantatra hoe miaradia amin'ny fitondrana avokoa no nisy nandory ny trano fonenany amin'ny nanomboka tamin'ny telo no nanomboka ny tetỳ amin'ny trano fonenany Evra Olodiana raha toa ka tamin'ny 12 rasy sasany atoandro teo kosa no nirosony ireo andiana tanora nandory ny trano fonenany lolon'i Madagasikara Rahalatiana Rakotondrazafy ho ampitaina amintsika mivantana etrany ny toy ny zava-misy manoloana ity fihetsiketsehana le délestage ity ny eto amin'ny ity trano ny solombavambahoaka ity. Façon BP4 ao anatin'ilay izany le trahiry bay moa zany zao zany no fampitehana hitatsika amin'izao fotoana izao ety anosy be amin'izao fotoana izao fahasimbana misy ao anatin'izay rehetra Sayarle. Boyala bang. Doychuf kacam le motor dulu. Oh!
Bitch. Yo no gata kami choro. Salaretum. Sat responsable. Sapa no cacete. Any anatin'ireny toerana filanonana noho tsy fisiany jiro fa tsy resahana tsony zany ny fiatraika amin-dratsy manoloana zany fa tiantoka tsoroa amatany de io zany ny voambolana nitokana de hoe manakorotana de moa zany samy metratra mikorotana amin'inona nolona mbola mampatsiahy fotsiny araka nambara teo mampatsiahy fotsiny hoe teny nambaranareo nge ity ary tia ny pirofo mitoaka amin'ny tendany tsy ahafahanareo mialana zany ary tsisy fotoana tsony zao ny lianareo andraikitra ny amin'ny hoe mibaby ny zavatra ny teo aloha firy-taona eo amin'ny fitantanana firenena ary mbola tsaroana tsara tamin'ny fanambarana ny firotsahako vidina zay nitanterahana tao amin'ny lapan'ny kolotsaina fiandohan'ny volana aogositra taona 2024 tamin'ny famaranana ny faradoboky ny fampelezan-kevitra ny 3 novambra io taona io teny amin'ny collégium dia mbola zany ny hoe misy fandriam-pahalemana misy fanjakana ve resaka hoe ny sena ve hoe senasa jiro senasa zao mbola voarakitra zany zay le hoe miara-miasa avokoa ny zavatra rehetra ary tonga ny fotoana antinana sy amerenana zany de io le zavatra misy tsika miteny zao zany satria rosoroso ihany satria fantatra hoe fa izara vaovao ianao de reny ny zavatra nitranga afa kely mihitsy nisy fanelingelenina fifamoivozana miaraka amin'ny zavatra maro samihafa natao nandehan'olona ny lanjasorabave teny amin'ny Tananarivo tamin'ny farifaritsy ny boriboritany fahatelo be rehetriky ny tamin'maly teny amin'ny boriboritany voalohany ny faty petite vitesse de zany elingelina fifamoivozana fivezivezen'ny olona de nijerena fotsiny ary tena tao anatin'le izy de mety hoe légitime ihany angamba aradrariny ihany le zavatra tenen'le olona amin'le hoe manakorotana ny fiariana izy ireo fa reo olona manitsiny amin'ny matapitrisany zay victime manoloana ny tsy fisiany herinaratra manoloana ny fikorotana fampandehanana ny asany miohatra amin'ireo vitsivitsy zay mety mahazo tombotsoa amin'le zavatra misy satria rehefa tsy mandeha ny asa mety mahazo vary kely amin'ny kilao izy na koveta kely anankiray izy plastika izy mety mahazo vola mety ao anatin'ny hoe tositosika kely izy ao anatin'ny fotoana mety ampy azy amin'ny fotoana lava fa mety andro de zay no mety mahazo tombotsoa amin'ny zavatra misy amin'izao fotoana zao fa ny zavatra misy aloha na ny pomba ny fitondrana ary miaiky fa tena mafy le délestage ary tena manimba ny siam-piarino fa zava-dehibe zay ny zavatra misy tsy maintsy kapitalizena ihany le izy efa fahombiazany dingana manoloana le fotoana ifanomezana amin'ity 10 septambra ity le zavatra mitranga amin'izao fotoana zao ary zary tena satria itsika miteny io zany de hoe cadre tena tsy azo idirana ny faritra manodidina ny Analakely avy any Ambohijatovo andohana Analakely hatrany Soarano efa tonga hatrany Tanimena mihitsy ary mpitandro filaminana manao akanjo mangamanga be reny zany ny tena manao ny sakana amin'ny fidirana amin'io olona andeha hamonjy asa tsisy filazana andro tsy fiasana fandraisaka raha maty andro anio ty olona andeha hanao asa fiariana amin'ny raharahambarotra
dia voasakana tsy mahazo mandeha voatohitohina le voalazany lalam-panorenana fahalalan'ny olom-pirenena mivezivezy eto amin'ny taniny resahana moa zany fa hoe misy ambana asa aloha satria raha ny fanitanana eno nge de hoe aneo hevitra ka tsy kely hevitra moa zany mivadika ambana hoe inona satria ny hevitra hoe ampy izay fiaretana lay tsy fisinjiro sy rano amin'ny toerana maro tsy eto andrenivohitra fa Antananarivo sy ny manodidina Atsirabe Antsirana any amin'ny faritra maro fa ny eto moa zany no akaiky antsika satria tsika amin'le hoe radio de proximité de eto le resahana de eny zany le zavatra misy fa eo zany de le manakorotana le izy de rehefa tena jerena amin'ny sary zany de hoe ohatran'ireny tanàna olo reny eo voatanàna Antananarivo zay tsy avy amin'ny olona ivelan'ny fitondrana mahatonga le izy fa ny fanapahan-kevitra raisiny ny mpanapaka amin'izao fotoana zao no mahatonga le voatanàna ohatran'ny olo tapoka zany mbola vao maraina de izay zany le izy hoe raha vakina zany eo amin'ny lafiny anankiray de hoe fahombiazana zany manoloana n'ilay fotoana ny fanomezana ny androny 5 septambra ity raha ohatra zany isaina amin'isa de fa point anankiray zany ho an'io point faharoa efa mety ho azo ihany de hoe ay afaka alefa ihany le jiro ay afaka tsy tapahana ihany marina fa mbola misy fahatapahana amin'ny quartier hafa fa tsy mitovy amin'ilay ny any natao anatin'izay andro vitsivitsy zay le zavatra misy amin'izao fotoana zao de azo lazaina efa point faharoa ihany fa ny point manaraka tsy maintsy tedavina de itoizany zany tsy misy fahatapahana 720 amin'ny 720 hay zany somary lafiny ekonomika ihany ve le izy sa politika mihitsy le izy satria lasa mikoropaka daholo monsieur daholo tondra fanazavana daholo na teknisiana na politika teknisiana zany eo nivonjirama hita tamin'ny malina tale général Njirama eo ihany koa ny ministre tompona de efa miresaka ministre tsika efa politika zany tsy resahana tsony amin'ireo resahandrom-panjakana sasatsasany zay mifanambarana moa iny reny efa systématique raha tsy teny izy hafahafa satria nitoerany ihany ko sandaina ao anatin'ny fahanginany zasa tsy kaka ao anatin'ireny miteny lo olona miteny le solomavombahoaka vao fito ao anatin'ilay vovonana na famille politika any eo iny ohatra mangina le solomavombahoaka avy amin'ny fitondrana eto Antananarivo renivohitra tsy nahinao na fanambarana miombina le avy amin'ny famille politika ny mpitondra amin'izao fotoana zao iromara resahana fa ny amin'ny anteny merandolona nohatra ny seriseriny be ihany tao anatin'le izy tatsika 12 karaka 12 nanao fanambarana tamin'ny nanao fanamariana moa na ny fomba an'izy ireo ny amin'ny hoe fananinana le anankiray tsy nanao miara-manao sonina tale fanambarana satria zay le resahana hoe sandain'izy ireo ihany ko ny sezany ary ohatran'izany koa ireo mpivarotra zay nanao hoe tsika tamin'ny misy amin'ireo nge mandeha tsy fidiny satria de mahazo fandrahonana ihany ko ny amin'ireo mpivarotra ireo ny amin'ny hoe tsy mahazo toerana raha ohatra ka tsy manao hoe tsika ary tsy maintsy raha tsy miseho milanja ny banderole iny abdia tsy ahazo toerana ivarotana intsony de eritrereto hoe zay le hoe tratrany tsy afa manoatra ary de mbola zay koa le mbola endrika le mbola misy fahalalahana ihany ve eto ao anatin'izany rehetrarehetra zany satria zon'le olona ihany koa nge mba maneho le tsy voatery izy ianao an'izany fa manino ny terena ary tsisy olona afaka nery an'izany raha tsy olona manana fahefana zay zany sationa fotsiny ireo zavatra resantsika ireo fa raha fitina le izy de hoe raha point zany farafa kely ny fa 0 aloha zao fa 0 tarika roa ohatra nefa mbola vao manomboka matsa mbola vao kirioka mandeha fotsiny zany satria manomboka tany amin'ny ray ora maraina ny 25 septambra mbola vao hoe miakatra kianja de fa 0 raha zay no malaza le izy nikasika andreo ataontsika hoe raha eny amin'ny fitsarana moa nisy ny fanapahan-kevitra andraisiny tao amin'ny iviny OMC zany préfet moa zany hoe lavina ny fangatahana anao hoetsika amin'ny TNUT satria misy ambana CCG tao ry fivorian'ny OMC dia nitondra ny raharaha teny amin'ny fitsarana ny mpitarika zany zay tarihan'eo reo namana ao anatin'ilay tsy manan-kilemenana mpanolotsaina olombofidy eto amin'ny tanàna Antananarivo mpitondra ny raharaha teny amin'ny tribunaly mba hoe ampiatonana ny fampiarana io dia laza moa zany teny ao anatin'le incompétent hoe tsy maefa am'le tsara ny dossier io zany le hoe fampiatonana ny fampiarana le fanapahan-kevitra acte administratif zay niraisiny teo anivon'ny préfecture tany hoe taoriny fivorian'ny OMC zany dia amintsika rehefa avy eo zany mbola hitondra ny raharaha iveriny eny
ny am'le hoe satria fitorina anankiroa no natao tatasy anankiroa de misy an'le hoe sursis à exécution requête zany de misy an'le hoe annulation zany hoe eo le taratasy anankiray zany fangatahana amin'ny fampiatonana ny fampiarana an'lay fanapahana ny fandrarana nataony teo anivon'ny préfecture de ny faharoa le hoe anafoanana zany tanteraka reo moa zany de requête anankiroa miara mipetraka malatsy zany de tsy manan-kery ihany koa le hoe effet suspensif an'lay décision ndraisiny teo anivon'ny préfecture amin'ny sivy ora sasany rehefa avy eo satria moa sous contrôle judiciaire ny anankiroa tao anatin'ireo namana mandrafitra mpanolotsain'ny tanàna zay mandrafitra le hoe tsy manan-kilemenana dia tsy maintsy manao karazana hoe tsy hoe karazana fa zay mihitsy moa voalazan'ny lalàna hoe miseho eo anivon'ny fitsarana manamarina fa eto izy zay zany le hoe tsy maintsy manao soni manao pointage hoe eto zay fa tsy mivoaka amin'ny faritra akory